Tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina intsony ireto vehivavy 20 mirahavavy sitrany aretina Mamanilava avy amin'ny distrikany Betioka Atsimo sy Ankazoabo Atsimo ireto no ny fahazahoan'izy ireo fiofanana arakasa momba ny zaitra sy ny nahandro mba hahafahan'izy ireo miatrika ny fiainana. Ao anatin'ny fiara-miasa ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy Fanofanana Arakasa, ny UNFPA ary ny ASOS. Ary tanjona amin'io moa dia hoe malagasy tsirairay avy dia tokony hanana ny asa sahaza ary mahavelona azy. Rehefa manana n'ilay ataontsika hoe fahaiza manao izy dia omeny ny fiarahamonina lanja ary tsy vesatra fa tena acteur de développement amin'ny toerana misy azy. Ary raha izay no tanteraka dia tsy resaka fahantraratro Madagasikara ao anatin'ny 10 na 10 taona fa iresaka indray fampandrosoana. Nambaran'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny UNFPA fa famerenana ireo vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina sy fanohanana azy ireo arakasa no tanjona ka nentanina izy ireo ho vavolombelona. Ary sorany koa mpitsebokanay masiny amin'izay akanjo izay vitanay sorany fa manaray mandreny zahay amin'izany aretina zany tena tsy tianay ny fianakavianay. Samy notolorana milina fanjairana isan'isany avy izy 20 mirahavavy ahafahany mamelona ny tenany sy ny